falina lehibe indray no iara-banantsika rehetrarehetra ry havana malala ato anatin'ny fandaharana fitoam-bavaka izay rahanao amin'ny fandaharana andramoka izao ny akiradio sika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano any groupe izay maresy ihany koa dia eo miara-mandray anjara aminay ao anatin'ny fanaparitahana sy ny fanatontosana amin'izao fandaharana izao foana dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray androany manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy nasoavan'Andriamanitra ny ameno ny fotsika ny fiainantsika hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay dia tonona aminao zany fiadanan'Andriamanitra izany ry havana tena hoe hitetina isa-tokantrano hitetina isam-batan'olona ny izany fiadanan'Andriamanitra izany araka ny torotenitsika tamin'ny alina manao hoe fiadanana ny tena zavatra fantatry Jesosy indrindra hoe tsy hananan'ny olona ry havana dia nomeny Jesosy azy rehetra tia azy zany izay rehetra mandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary rehetra mandray azy dia mandray ny fiadanany ihany koa dia tonona amintsika izany fiadanan'Andriamanitra izany amin'ity androany ity faly indray tafiaraka aminareo eto androany hiara-hiteran'Andriamanitra tsika hiara-nompo an'Andriamanitra tahaka ny fanaontsika amen Jesosy rehefa voasoratra ry havana rehefa sabato ohatr'izao dia hoy ny tena Andriamanitra manao hoe araka ny fanaony dia tonga tao amin'ny sinagoga indray Jesosy dia nampianatra tao indray izy araka ny fanaony halleloia ny hain'i Jesosy izany ny sabata ny fandehanana any amin'ny sinagoga isa-tsabata tena tsy mba hoe nataony ambanin-javatra ary tsy niankina tamin'ny zavatra ny ainany teny ivelany izany mety misy fotoana izy misy mitady hitorabato foana nge Jesosy misy mitady hisambotra foana nge havana Jesosy fa tsy nampiakinany tamin'izany mihitsy fa isa-tsabata izy tsy maintsy tonga ao amin'ny sinagoga dia mampianatra izy amen fanaony izany mba hataovy aminao koa izany androany fanaonao ve ny tonga ao an-tranon'i Jehova rehefa sabata fanaonao isan-kerinandro ve sa fanaonao isam-bolana sa fanaonao tsindraindray fotsiny izany ry havana ataovy tahaka an'i Jesosy mihitsy hoe fanaonao isan-kerinandro ny anay manokana dia tena fanaonay isan-kerinandro ty andro ty ary tsy miankina amin'ny zavatra ny ainanay nandritry ny anemana tena hoe na inona na iny zavatra nisy tamin'ny anemana misy fitahina be zay dia tonga eto izay halleloia misy ady koa zay dia tonga eto izay amen tsy miankina amin'ny zavatra iainanay tamin'ny anemana ny hitandremanay sabata na tsy hitandremanay fa io ry havana efa fiainana io ary mba tia hanaradian'i Jesosy koa zay manao hoe tahaka ny fanaony araka ny fanaony dia tonga ao amin'ny sinagoga izy fanaon'i Jesosy ny miditra ao an-tranon'Andriamanitra rehefa sabata za koa nefa hiteny aminao androany fa mbola efa mahazatra an'i Jesosy koa ny mamanga ny olona rehetra izay tonga eo aminy rehefa sabata ho avy indray Jesosy androsana anatin'ny fotsika tsirairay avy any dia araka ny fanaony ihany koa dia ampianatra indray Jesosy ry havana ameno ny banga indray Jesosy ry havana anamboatra indray Jesosy ry havana eny ry havana malala ampiseho amintsika indray Jesosy fa tena tiana ingentsika amen antsika androany atongotsika amin'ity hira mahafinaritra be ity mihitsy ny sabata androany tena teneno mihitsy indray za Jesosy ny sabata ina tsy mba miankina ny zavatra ny ainako tamin'ny anemana fa ninona toe-po atongavanao hoe dia izao eto amin'ny mpanamboatra ianao zao eto amin'ilay tena io Jesosy ny olona io Andriamanitra tena afaka miaino anao indrindra afaka tena mahalala indrindra ny anatinao io eto amin'izany Jesosy izany ianao amin'izao fotoana izao izy no afaka manao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao fa tsika mpifaliany ty iry ty androany halleloia Kumanisha mirera kuano Miraifa habita minda Isha jindifu
misolo milaza hospitalina irerakuana asai più limite di sanfanekeniza ekepamufalina finisimambana ilaza hospitalini sainanagutana Sungula kisari nemula iderapan ilani nale ati kama banala tiara mina bifu tesomalala na pala na uta ipea sesla imasuna kusana aita na wajani Sai più limite champagne che faccia fare sono buona via su Italy sai nanda utana di tutto quindi ma ne uti fallida mi sento tu nessuno mi lascia Italina Sai più limite di soffane che di so non c'è troppo fallina simissimo buona via su Italy di sai nanda buttana Alleluia rehefa tonga ohatry zao avana ny sabata dia karazan'olona maro tokoa ingeny avany no tonga ao anatin'ny sinagoga ohatra antsika ihany dia ireo olona maro be ireo samy manana ny toe-po entiny miditra zao eo misy ireo miala avy any an-tranony any ireo dia manomana fiderana be mihitsy manomana fisaorana be mihitsy satria tena natsapa mihitsy hoe nisy zavatra ngeza be hitany teo amin'ny fiainana misy indray olona tonga ao anatin'io sinagoga io maty tanana miala tany an-tranony izy zany tena mangiry firy mbola mangiry firy anatina ady ny sasany miondrika ny sasany mararina andritra ny 7 taona miandro fanasitrahana amin'ny andro sabata samy manana ry havana ao anatin'io sinagoga io feno karazan'olona ao ohatr'izany koa tsika androany ianao mety amin'ny tsiky ny atongavanao eto amin'ny heriny ianao mety amin'ny tomany sy sento ny atongavanao eto fa ny zavatra aza adinonao dia zao rehefa mbola tonga eo ianao dia Jesosy tsy maintsy eo amen eo Jesosy andray ny fiderana izay midera azy ankasitraka ny fiankohofany izay rehetra manao an'izany ho azy fa eo koa Jesosy andanina izay rehetrarehetra tsy mety eo amin'ny fiainana izay rehetra tonga eo nanasitrana lehilahy maty-tanana angeny Jesosy tao anatin'ny sinagoga tsy nijereniny izy an'izy zany fantany fa ho tsarain'ny olona izy fa tsy nampaninina azy zany Andriamanitra nataony satria ny zava-dehibe aminy tonga eo io lehilahy io halleloia izy manatrika ny zava-dehibe aminao androany dia zao eo Jesosy hidera azy ianao tena eto izy ry havana manana semositoloko koa ianao any anatinao any eo amin'ny fiainanao dia mbola tena eto koa Jesosy halleloia izay rehetra tsy ampy amin'ny fiainanao mihitsy androany dia eto eto aminy ry havana fa tena eto Jesosy amin'izao fotoana izao. On est toujours très heureux de vous accueillir parmi nous pendant pour ce jour du sabbat. Bienvenue et on espère que on va encore recevoir le don de Dieu pendant cette journée. Je vous souhaite que le Saint-Esprit vous touche encore une fois pendant ce jour du sabbat, parce que c'est le jour saint, donc il n'y a aucune raison que Dieu
ne fasse pas son œuvre envers nous tous, qui est présent aujourd'hui. Aujourd'hui, l'important, c'est que Jésus, il est présent parmi nous. Tout le monde a ses sentiments. Avant, Jésus était toujours venu dans la synagogue. Il était toujours présent dans la synagogue. Il y avait des gens qui étaient blessés. Il y avait des gens qui étaient malades. Mais il y avait aussi des gens qui étaient heureux parce qu'ils voyaient l'œuvre de Dieu dans leur vie pendant la semaine. Mais l'important, c'est que Jésus, il était là. Il était présent. Et jusqu'à ce jour, il est toujours là. Il est présent. Alléluia. Maintenant, chacun de nous reçoive ses œuvres. Que chacun de nous reçoive ce don. Alléluia. Inazawatra anatin'ny finoandràna. Engravana. Andaontsika androana. Anandratra an'Andriamanitra. Na inona dia zao. Tianao Jesosy. Amen. Ary na inona riavana malala. Zavatra iainanao eto amin'izao tontolo izao ity. Dia tsara ho efa nisy ny aina mafilavitra noho izany foana teo alohanao. Dia Jesosy ny aina mafilavitra noho izany teo alohanao mba hahafahany mizaka sady ny zavatra izay hoentinao aty aoriana. Alleluia. Ataontsika androany iteny izaho Jesosy. Asandatra avy ny anaranao. Mety voninahitra. Amen. Asandatra avy ny anaranao. Tanjaka teny. Isaorana mandraksaina. Amen. Anjara lovako angenao Jesosy eo fitiavana tuttanao. Atolohan'i Jesosy ravana. Faso ny fonao ty androany ity. Da andray aloha rano felona andahena. Amen. Ary te amboariko koa ity toanao. Amen. Dia ny fanaka fitiavana manolotra no fitiavanao a. Jesus, isaurara mandakiza yana. Tutulurana fitiavana. Tutulurana fitiavana. Fitiavana mandakiza. Hallelujah. Mandakiza. Ayana no fuina. Mutakalsena psabel katuko. Solo sa tu fame nuatu. Salimananda carapana, saliman saran saliavana demanda de un chabu saliavana reto deve. Isano ento bisogno santida come la la. Saliavana demanda non te chamanda sai. Saliavana demanda non sniube. Alleluia. Amen.
Seja fora desta não, me suru satu fale no alto. O festiava na turcana, o festiava na agora tu vai que pensava, passa passando na montanha não se anda na hora. Oficial no chão, indiava na rua, dessocio, e sabra na mangarquisa, yana. Ien Jesosy malalo. Afaka mahiteny venao androany javana. Androany venao afaka mahiteny amin'ny Jesosy hoe za Jesosy malotolotra anao ty foko feno fitiavana ty. Ien Jesosy tsy lavo raha izy io. Ien Jesosy tsy mety tanteraka mihitsy izy io. Ien Jesosy tsy mety mendrika mihitsy ange izy io Jesosy malala. Ny fotsika io nge rafana tsy mety tanteraka io e. Tsy mety afa-po amin'io zany Andriamanitra. Raha ny fotsika ravana malala, Andriamanitra tsy afa-po amin'io zany. Fa soa ihany izy, fa miezaka izy mandray. Miezaka izy midina, miezaka izy ravana. Ohatrantsika indray no arahana amin'izay tiantsika. Ny fony zanak'Israely nge ravana tsy nety tamin'Andriamanitra mihitsy. Raha ny tena marina nge ravana. Zanak'Israely nge ravana tena fatra mpivady. Tapitapika eo sady mivady any tsy laitra anara. Manompo sampy nge ravana ny zanak'Israely. Fa zany efa teteny aminao. Ka mbola tsy fon'Andriamanitra ihany. Mbola lasa ihany Andriamanitra. Misy fotoana zanak'Israely nge babo ravana. Babo ny fahavary. Hamba fatatrao. Mbola manara-maso ihany Andriamanitra. Araha-maso. Tsy enony ohatrany tsy enony tsy vonjeny aloha. Satria teny ho fahaizana. Fa araha-maso. Fantany daholo. Ravana. Tianao ange Jesosy. Zay Jesosy misaotra anao. Zay tsy mahita Andriamanitra ohatranao zany zay. Raha Andriamanitra mitady zavatra lavorary sy tonga lafatra ravana ny Andriamanitsika. Dia tsika rehetrarehetra reto na dia ray azy. Tsy misy tafajanona teo zany. Fa soa ihany Andriamanitra. Fa tsy mitady ny tonga lafatra izy. Fa mitady kosa izy an'izay olona mbola vonona ny anao ezaka ho tia azy. Mbola tonga ao anatrehany dia mbola miteny foana hoe Jesosy azy. Raha iso na dia tsy mendrika anao azy. Raha iso azy Jesosy azy. Na dia tsinitsinina azy. Raha iso azy Jesosy malala. Totsika ravana malala ivavaka amin'izao fotoana izao. Afaka miteny venao za Jesosy mifoko. Tiako itoeranao io foko io. Fantatra fa tsy mendrika io Jesosy azy. Fantatra fa raha misy fo azy. Mety ny mihitsy aza ny fo ratsy indrindra tao ambonin'ny tany eto. Eny ravana nge. Mety ny fotsika io mihitsy ny ratsy indrindra. Misy fon'olona mbola azon'Andriamanitra hidirana ihany. Mbola azo efina. Fa ny fotsika io mety io ny ratsy indrindra eto tany. Fa zao ravana. Tao ihany tsika androany angataka e Jesosy azy. Ianao ny tiako hitoetra ato anaty Jesosy malalo. Mitoera ato anatin'ny foko ianao. Manapa eo amin'ny fiainako. Amen Jesosy. Tsika fotsika rehetrarehetra zany rehetra zany androany.
Ianao tiako toetra ao anatiko. Ianao tompo. Ianao tompony ty anapaka ny foko. Aza vela isire ipamperanao. Voky manompo manao ny foko anjaka. Samitsika rehetra ataontsika anaty fanamivavaka eo anatrihan'Andriamanitra ny avana. Ianao tompony ty manapaka ny foko e. Aza vela izy Jesosy aby. Aza vela isire ipamperanao. Voky manontolo anao ny foko anjaka. Tsy misy adananao ianere milay. Fitahinako tsy sany mandrandra. Fayanany Zanaka malay. Ianao manontolo nanamtiko. Adratrange Jesosy fa tsy salasala ianao hiditra ny anatiny andro any. Hovety izany ny antony nahafatesanao Jesosy dia nahita folo olona misokatra hidiranao. Hahita varavarana misokatra hidiranao tsy ambambambana Jesosy. Tsy misy mendrika izay retina dia iray azy. Jakoba angely avana tsy mendrika. Jakoba rehefa avy mitsoaka izy, olona mpamingana, olona mpandaingy, avy nangalatra tsotra, avy namitaka. Tonga teo Betela Jakoba ny avana. Raha ny tena marina Jakoba tamin'iny fotoana iny tsy tokony nahita an'Andriamanitra izy. Tsy tokony nahita an'izany fanatrehan'Andriamanitra Jakoba. Satria avy nanao ratsy. Fa rehefa tonga teo Jakoba ny avana dia mahavariana fa niseho tamin'ny Andriamanitra. Niseho tamin'ny Andriamanitra satria nahoana? Adino ny ratsy nataony satria nisy etaeta avy natao aminy. Mba te ho tahina ange izy. Mba te ho azo ange izany sodrana e. Ny nedaleda tao anatiny izany e. Te mba ho tahin'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny fahazahoana sodrana fandry.
miteritritra amin'ny alalan'ny sodrano ahafahako iona amin'Andriamanitra satria ahitan'Andriamanitra ka na dia lainga azy na dia fitaka azy endrava Andriamanitra marina io Andriamanitra tsy tokony nanao nininan'i Jakoba izy teo fa zavatra mahafinaritra nampahitan'Andriamanitra an'i Jakoba ravana hoe tena fitiavana izy tsy fanameloana tonga tamin'i Jakoba raha tonga teo izy fa famondrana fantatr'Andriamanitra mihitsy ny hatrany amin'ny atilala ny fony Jakoba inona no tonga anazy naka ny tsotrany iny izay no hitan'Andriamanitra fa tsy le lainga no hitan'Andriamanitra fa le zavatra tena lalina tanatin'ny fony fantatr'Andriamanitra ravana dia ozy Andriamanitra hoe ataoko mahita anahy ianao ry Jakoba aleloia dia niseho tamin'ny Andriamanitra ravana manahoana ravana malala ny fanirinao ny Jakoba tena nahavitany nangalatra mihitsy nahavitany namitaka mihitsy ny etaetany mba eona amin'Andriamanitra mba handray an'izany teny fikasana nahavitany zavatra tsy takatry ny saina mihitsy ohatrany nanao tsy fanao mihitsy ange Jakoba satria naliran'Andriamanitra izy tanteraka taminy fa niaraka tamin'ny foan'Andriamanitra ravana amen manahoana ianao mba ahoana ianao io mba tahaka ny ahoana ny fanerenao an'Andriamanitra taontsika androany hivavaka ravana afaka mivavaka ianao amin'izao fotoana izao dia teneny izaho Jesosy maniry anao aho iriko mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao Jesosy azy atao vitan'Andriamanitra ny ao anatinao ravana iriko mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao Jesosy eo amen na anaovako sakrifisy azy misy zavatra mety tena tsy maintsy anaovanao sakrifisy mba hanehoanao fa tian'Andriamanitra ianao dia tsy manino izany ataovy ny sakrifisy ravana malala niatra tamanena nge ravana ny zavatra nataon'i Jakoba saika maty nge izy fa tsy nampaninina azy satria te mba hisitraka an'izany teny fikasan'Andriamanitra izy ary ianao hatraiza ny zavatra vitanao taontsika androany hitenesaha Jesosy iriko mihoatra noho ny zavatra rehetra amen Jesosy malala halleluia afaka mivavaka ianao Fiai na
Jesosy tena mivoaka avy anatin'ny fonay mihitsy ange Jesosy izany teny izany Jesosy izay eto nge Jesosy efa samy naniry zavatra daholo teo amin'ny fiainanay tonga teto aminao zay dia tena maniry ary tena mbola mahatsapa fa tsy sirianay tahaka anao Jesosy ianao no tianay anjaka eo amin'ny fiainanay ianao no tiana ho tompon'izao fiainanay rehetrarehetra zao Andriamanitra noravana malalitsika androany anamafy ny fanoloran-tena tsika eto anatrehana-Andriamanitra itentsika amin'ny tompo ety hovahiny foko Jesosy fa ny fitiavanao Jesosy mandresy ny fahalemeko halleloia ny fitiavan' Jesosy zavana mandresy ny fahalemetsika atsika androany anatina an' Jesosy lavana ataova-pandoliana foana izany ataova-pandoliana foana izany sandrato ny tananao dia tena ilay tompo ity ivay fotsy ny fanahary Jesosy Salemena kanato. Resamo nel cielo.
Ny herin'Andriamanitra mitarika antsika sy momba antsika ihany raha nahafahantsika mandeha tsy reraka izany eo amin'ny fiainana. Reraka daholo ny olona rehetra rehetra eto. Samy mandeha. Fa reraka mandreraka angeravana ny mandeha. Mandreraka era angeravana ny mandroso e. Any amin'ny tany efitra ny ravana malala. Ny mandeha any anatin'ny fasika tsy mitovy amin'ny mandeha eny amin'ny tany maina, eny amin'ny tany tsotra. Fa sarotra izany mandeha any anaty fasika izany. Mila hery be dia be izany. Mihoatra lavitra noho ny hery andehanantsika amin'ny tany tsotra na andehanany any anaty fasika. Ravana malala. Za teny aminao fa tena ohatr'izany mihitsy amin'izao fotoana izao ny mandeha eto amin'izao tontolo izao ity. Hita hoe efa tsy fandehanana normal intsony. Efa tsy zavatra normal intsony ngeravana. Ny zavatra rehetra mitranga izao hitanao mihitsy hoe efa mandeha anaty fasika ny. Efa désert ny andehanana izao. Sarotra ny mandeha eto. Mamizana ny mandeha eto. Mandreraka ny hafana ny mandeha eto. Fa izao nefa mbola teneniko anao foana. Ny zanak'Israely rehefa na dia nierina ny angana andreo tongony anankiroa ireo azy mandeha mivoy any anatin'ireo fasika be mamay be ireo. Dia misy fotoana ireo zanak'Israely ireo misy mibaty ireo. Ny zanak'Israely ngeravana tsy lehilahy matanjaka daholo. Nisy zazakely, nisy ankizy, nisy vehivavy, nisy bevoka tao, nisy efa antitra be. Fa nahavita nandeha tamin'io daholo na dia sarotra azy satria azo antoka ravana fa samy nisy anjely iray avy nibata amindreo. Halleluja. Nibata amin'ny tongotr'ireo. Amen. Nafahandreo namindra nandroso nandritry ny 70 taona tsy nandeha tany maina sy tany tsotra izany fa désert foana ny nale fa vita ny ravana. Tsy herin'olombelona izany fa herin'Andriamanitra. Akoho androany dia teny aminao hoe mandeha ato anaty désert ianao izao. Tsika rehetrarehetra mihitsy io. Fasika izao lalovantsika izao rehefa mamay sady mamay no sarotra diavina. Tsy mora. Ny masoandro mikena avy eny ambony mamely. Doran'ilay masoandro ny fasika mbola mamely koa ato ambany. Kanefa mbola tsy mora koa ny mandeha aminy. Tsy mahita ninninina ianao. Tsisy na dia hazo anankiray maniry ary ho tazanao ka hihinananao ny voany. Fa tena mandeha fotsiny ange izany. Ravana. Fa Andriamanitra ravana malala. Voalaza ny tena Andriamanitra fa na dia niherin'ny masoandro azy dia naharovana tamin'izany ny zanak'Israely. Ianao io mandeha eto amin'ny tany désert ianao. Fa hafa mihitsy fomba andehananao eto. Tsy mitovy ravana. Ny olona anankiray efa tonga amin'i Jesosy dia olom-baovao izay. Efa lasa ny zavatra taloha. Lasa ny fahotana taloha. Lasa ny fitondran-tena taloha. Indro tonga vaovao ireo. Rehefa tonga amin'ny vaovao amin'izay ireo dia afrozin'Andriamanitra koa ny fanekeny. Amen. Dia omen'Andriamanitra anao koa ny teny fikasana. Ary tanterahana amintsika tsirairay avy. Antsika androany anao andiry ity androany hoe mety mbola nitomany ianao hatramin'izay dia mbola nitomany koa ianao androany. Fa taloha Andriamanitra mety mbola tsy teo fa androany Andriamanitra efa eo. Halleluja. Anisan'ny hira tena mba mahafinaritra anazy. Androany ao tonga saina ihany rananotanga tomany velo asetriko izany fiainana amtany
afara ndani yangu nikika awe amba sisiane niteniwe sabana zote male kaniwa ifuna kwa Mungu santifinu wako na matuta afikalu Wanausembulegeza isofyena nzao wanausembulegeza nizao tena nizao nzao maguna kababa laitimala yanao ikautao zizinuwa wanao yadinyatara Max, I see araka nitoritentsika tamin'ny anay manao hoe efa antom-panavy ianao amen sa tanora ianao zaza ianao sa efa lehibe ny fomba namanao olana taloha tsy mitovy amin'ny fomba famanao olana rehefa lehibe ianao ny zavatra ny nataonao taloha tsy mitovy amin'ny zavatra ataonao tsony amin'izao rehefa antom-panahy ianao ravana malala voalaza tao anatin'izany toriteny izany hoe rehefa zaza dia tomany foana mangataka foana dia isaky ny noana dia mena mofo fa rehefa antom-panahy dia miandry an'i Jehovah dia tsy taitaitra kalma tsara petraka tsara miandry an'Andriamanitra izany ny olona antom-panahy ravana malala tsara nge Jehovah totsika hifidy ho antom-panahy amen totsika hanaraka an'i Jesosy totsika ravana tsy hanaoko tototsony ny fanompotsika an'Andriamanitra aza atao hoe rehefa faly ianao dia manompo an'Andriamanitra dia rehefa malahelo ianao dia adinonao Andriamanitra na hoe rehefa mandalo ady ianao dia tsy te eo amin'Andriamanitra indray ianao tsy ravana malala totsika hifidy ny toerany lehibe hanao-tsika eo amin'Andriamanitra foana ninona zavatra eo amin'ny fiainanao dia izao ravana aza mba adino izany hoe eo izao ianao Jesosy miandry anahy miandry anao foana nge Jesosy izay manatinao izy tsy mba nisy ho lavaka tsy nila fepetra izy
fa nizaniza manatona azy dia tsisy lava tsika rehetra tsisy lavin'Andriamanitra mankitsika ohatra izao anaraka anao anie ny fahasoavana anaraka anao anie ny famindram-po anaraka anao anie ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehetra lavana famindram-po tsy fampite-piainana no anaraka anao fa fahasoavana sy famindram-po nanaraka isan'andro sanandro hitatratra amin'izao Zany Jesosy nentinay mamarana an'izao fiankofana izao hoe mbola hitoetra ao an-tranonao andro lava indray izay tsy androany ny farany Jesosy fa mbola mitohy ny hazakazaka mbola mitohy ny fiarahana amen mbola tsy misaraka tsika Jesosy fa hitoetra ao an-tranonao foana izay nareo fihinanana fa nareo anay izany fahasoavana sy famindram-ponao zany ange ny mahavelona anay zany ange Jesosy no mahatonga ny fiainanay mbola ohatra izao satria misy famindram-ponao midina aminay tsiray misaoranay anao zany misaotrany amin'ny fiankofana izay vitanay teto indray andro ny Jesosy nirariko amin'ny tsirairay avy izay tonga teto dia tsisy hiala maina mandritra ny ene manamanontolo io dia tsy tsahatra izay Jesosy ioty ny vokatra ty sabata ity indray ioty fiarovana ioty famonjena ioty fiadanana sy fitsara ioty fifaliana Jehova ioty fitahiana ao an-tranonao mandritra ny ene manao avy tsy mba ho avy aminay zany loza zany tsy mba ho tonga aminay Andriamanitra zany fandringanana zany amen fa tsisy afa-tsy ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao no iseho amin'ny fiainanay rehetra tsirairay saotra Jesosy hanao ny voninahitra mandrakizay halleluja amen
hanao raha fiderantsika dia ao inazy dia ihany tenin'Andriamanitra. Ohatsika ty raha mahafinaritra be ty samy misy teo. Mbola tsy leotsika, mbola vao tena manomboka mankafy an'izy ty mihitsika. Amen. Lasary. Foana ny riny dia mampiteo tonga sabata foana. Amen. Rarak'iray farany ary mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Aleluia. Fantatsika ty raha mahafinaritra be ty. Tsy mety ty raha atao eo am-pipetrahana. Maintsy mitsangana ianao amin'ity sady miomana ho amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Amen.
Man'Andriamanitra ny voninahitra raha mbola solena aminao n'andra Jesosy dia mbola mihoanentina antsika amin'ny herin'ny tahaka an'izao. Haleloia.
si vous préférez. Alléluia. Dia mbola tsy mitsahatra misatranao a Jesosy manala. Mbola tsy mitsahatra misaotra sy mideranao zany amin'ny fahatotosan'ny fotoana teto to anaty zany fidelana sy fiankofana zany. Dia mbola misaotranao koa zay Jesosy tonga ray fotoana zay idiranay amin'ny fianona ny teninao. Fa ankehitriny dia mety aiza anao hanatrika ity fotoana ity indray mety aiza anao andidin'ny fanatrehana ratsy rehetra dia ny devoly sy ny satana sy ny firovana tsy andalondalo na dia aneronero aty anatin'ny sainay ety fotsiny azy. Tsy azo anelingelina ny fotoana eto sy ny fotoanan'ny olona rehetra ny tokantrano any. Dia raha ny rahanao mahery ny fitaovana rehetra anatotosana zao fandalinay izao. Ary ny tenako dia rakofana amin'ny rahanao koa izy ampitany hafatra dia ny fony rehetrarehetra koa rakofana amin'ny rahanao mba handray izany teny zany. Mitenena Jesosy fa vonikehanao anao zay. Aza veranao miteny araka ny fihevitray zay. Aza veranao mandeha araka ny fisainanay zay. Fa okao anayko fitaovana fotsiny ihany dia mifanahinao masina mihitsy no hiteny fa zay dia fitaovana fotsiny. Mitenena Jesosy manalo fa vonikehanao anao zay. Halleluia. Amen. Ano irana anankiray tsika ravana malala angataka ny fanan'Andriamanitra mba hampianatra tsika ny teniny hampianatra tsika ny sitrapony. Hiditra amin'ny toro teny avatra antsika ordinateur ity.
ao tompomba oaky mitondrilay fitiavana ao apokomba oravaka yamondra Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa mba malala ny eo amintsika amin'izao fotoana izao a. Falibenay tena ko miarabanao eto androany a dia manonona ny fiadanana ny tompo a ho amintsika tsirairay avy a isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto androany. Dia miarabanao a natratra izao sabata masina izao dia enga nefa ho sabata tena feno fanatrehan'Andriamanitra ny tokantranonao any a ary dia enga nefa mba tena hoe ity sabata ity dia tena sabata tena hitondra fanafahana, hitondra fifaliana, hitondra fiadanana, dia hitondra hery sy fitahiana na ara-panaza na ara-nofo a mba tsika tsirairay avy. Anasitrana ny aretinao anie Jesosy a, anadio ny fahobokanao anie Jesosy a, anadio ny fampetipetenana rehetra anie a, ary androany dia fandraisana fanasan'ny tompo dia antenaina fa ny fandraisana fanasan'ny tompo izay ohatra antsika androany dia tena ho hery lehibe a ho raisitsika sy hampitombotsika indray fifandraisana fifamatorana amin'Andriamanitra. Tonga soa tahiny Jesosy a, Jesosy mpandresy Madagasikara, ohatra isika hoe Madagasikara Jesosy mpandresy mihaja Erika Raka artizana de Madagasikara Lina Todinoelinina Aingodina Rodriguez tonga soa Mirarandray Malala tonga soa Soameva haleluia tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia fiadanan'ny tompo amintsika rehetra azazika Patitsia Milsobe Anjana Erika Raka azana zo Sylvie rehetra efa any ambony any a misaotra nareo hatrany a ny amin'ny fatongavana Lovlitina Marijo tonga soa daholo a fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy haleluia dia amin'ny fifaliana lehibe indray ny ahafahako mizara tenin'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra androany. Tahiny Jesosy koa Olgaran'olo soa Noely Fanto tahiny tompo haleluia misaotra mampionitsika tamin'ny fotoana teo a Jesosy amaly fitianao a dia mahay rezatrany eme manambotsoa tonga soa ihany koa razana Monika tonga soa daholo raisoary androantsika hijery tenin'Andriamanitra iresaka momba ny fiangonana anankiray eo amin'ny apokalipsy ao tsika tonga soa zokiama vanavavy Lina haleluia eo koa zokiama ihany fa tonga haleluia amen. Ahoary apokalipsy toko faharoa no vakintsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompo Andrina Suzelle Ranorosoa Elizabeta Tina Rakotoary Zaka tonga soa daholo isika menakavy. Patricia Rary Malala ihany koa tsy adino miarabanao haleluia. Apokalipsy toko faharoa andininy fafito. Apokalipsy toko faharoa andininy fafito no vakintsika androany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay manatsofina ankizy haino izay lazain'ny fanahy fiangonana. Izay maharesy dia avelako hihinany amin'ny hinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Averiko izay manatsofina ankizy haino izay lazain'ny fanahy fiangonana izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Hazonaina. Resaka momba ny hazonaina tsika androany. Haleluia. Ny hazonaina inona moa izany hazonaina zany? Ovian'Andriamanitra no resaka momba zany hazonaina izany fa raha ny amin'ny apokalipsy tsika dia efa no mamaky dia tsy fantatsika ny fisian'izany, tsy fantatsika inona akory zany. Apokalipsy toko faharoa ary tsy haiko na fifandrifian-javatra na ahoana fa any amin'ny Genesisy toko faharoa any amin'ny fiandohana dia any amin'ny fanambarana samy toko faharoa no jerentsika androany raha miresaka momba an'io hazonaina io isika. Ao amin'ny Genesisy toko faharoa nge vakintsika anaran'i Jesosy manao hoe Genesisy toko faharoa andininy fahavalo. Genesisy toko faharoa andininy fahavalo no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah-Andriamanitra nanao sahedena tany antsinanana ka napetra ny tao raha-lehilahy izay niforoniny. Ary nampaniriany Jehovah-Andriamanitra tao amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahateza sady tsara ho fihinana
ary ny hazonaina teo voan'ny sa sy ny hazo fahalalana ny ratsy sy ny tsara. Alleloia. Averiko 15 ary nampanirin' Jehovahandriamanitra tany amin'ny tao amin'ny tany ny hazo rehetra zay mahateza sady tsara ho fihinana ary ny hazonaina teo afovoan'ny sa sy ny hazo fahalalana ny ratsy ny tsara sy ny ratsy. Te antany anao a firy anisan'ny hazo nampanirin' Jehova tamin'izany fotoana zany. Izany afaka mamaly an'izay eo amin'ny firy eo zany ny hazo nampanirin' Jehova tao amin'ny Saedela tamin'izany fotoana izany. Mety tsisy avaly zay Nazary tsy mahavaly azy nefa zany no manatory be. Fahafatany aperako aminao dia zao tao amin'ny Saedena firy miisa firy ny hazo tena nanana izy azy, hazo tena spesialina zany. Raha mamaky an'izany teny zany tsika marina teny marina zany be dia be tsy voaisa. Zay nge tsy voavalintsika nisan'izany fa raha tananao kosa dia kosa tokony ho voavalinao firy ny hazo nanatantara tao amin'ny Genesis tao Saedena. Misy hazo a vitsivitsy tao nanana ny tantarany sy ny nampalaza azy ary nanana fanamariana manokana. Alleluia. Amen. Alleluia. Misy miteny roa, misy miteny ray. Hazonaina, hazo roa ny tena miavaka ho tojo. Alleluia. Ray ozy Noelina. Betsaka ny hazo fa roa ny important. Alleluia. Ray ozy izy somefa, rozy izy mihaja, rozy marijo. Alleluia. Iza zany ny tena namarina. Hazo reo zay Indrina Rodriguez. Zao avana malala tao amin'io aloha avelako anamarina ihany nareo fa za isotro zany kely fa mangetaheta be mihitsy ny mpanomponareo. Alleluia. Misy miteny ray, misy miteny roa. Alleluia. Ny valiny dia anankiroa, io ihany ny valiny io. Hoy tena Andriamanitra nampanirin' Jehovahandriamanitra teo amin'ny tany hazo rehetra izay mahateza sady tsara no fihinana ary ny hazonaina teo afovoan'ny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Hazo anankiroa zany ny tena no marian'Andriamanitra manokana teto amreto. Misaotra anareo na marina, misaotra anareo koa ny ray anjara famitendray nareo amin'ny herinandro. Alleluia. Amen. Fa hazo anankiroa ry havana ny tena no marian'Andriamanitra ngeza be teto. Alleluia. Dia voalohany ny hazonaina ary faharoa dia ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Misy fanamariana ngeza be mbola naverin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko faharoa ambanimbany kely eo 5:20. Zao le teny manao hoe ary Jehovahandriamanitra nandidy andralelakana hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany. Fa ny hazo fahalalana ny ratsy sy ny tsara dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Tindry ary misy fanontaniana apetrako amintsika. Raha ny tetany amin'ny bokin'ny Apokalipsy milaza manao hoe izay maresy dia avelako hihinana amin'ny hazonaina izay ao amin'ny paradisa an'Andriamanitra.
aty amy Genesis 2:4-5 de tena ny hazo rehetra ao amy sa de azonao hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ratsy sy ny tsara de aza hinanana am'izany andro izay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. ty ndre ary ny fanontaniana ny hazo rehetra eo amy sa de azo hinanana ihany, azo hoanina ve ny hazonaina? Azo ny Adama no hoanina ve ny hazonaina tam'izany fotoana zany? Mialohan'ny amalinao mantsy de zao any arindrina any any amy Genesis 3:7 any mbola tsy valinareo fanontaniana ny fanontaniana aperako zany hoe de raha ny teny Jehovah'Andriamanitra amin'ny 5:12 ny hazo rehetra ao amy sa de azonao reo hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hinanana. Fanontaniana apetrako zany de zao ny hazonaina ve azo hoanina ao anatin'izay hoe ny hazo rehetra ao amy sa de azonao hinanana ihany. Alleluia. Satria zao Genesis 3:7 iaina aloha efa namaly afaka mbola miva hevitra rehefa avy eo fa ny amy Genesis 3:7 andininy 2:20 de zao ny zavanitranga ary hoy Jehovah'Andriamanitra indro ny olona efa tonga taka ny anakiray tamitsika ka alalany tsara sy ny ratsy ankehitriny ndao ny indrisitra ny tanana izy ka akany amin'ny hazo akany koa ny hazonaina ka hoaniny ka ho velona mandrak'izay izy ka de nesorony Jehovah'Andriamanitra tamin'ny Saedena izy hiasa tany izay nanalana azy. Eny niroany ny olona eny nampitoeriny tany antsinana ny Saedena ny kerobima sy ny lelafony sabatra mihebieby hiambona ny lalana makany amin'ny hazonaina. Zany hoe zao zany narovan'Andriamanitra tsy mahazo makany amin'ny toerana misy hazonaina ndray ny olona. Azo hainina manina hatramin'ny odiny hoe izy tojo. Tsy azo hainina ao izy ny aina mahesoa, azo hanina ao izy lina. Alleluia. Hoy nambinay sady fanafody ny raviny mamoa isan'andro satria ny din'Andriamanitra tsy hoanina, tsy azon'Andriamanitra izy mivady ny hoanina ny hazo fo. Alleluia. Tsy azo hoanina, misaotra anareo namaly, misaotra anareo namaly. Fanontaniana ary de zao tsy azo hoanina fa Andriamanitra ny teny 5:20 ny hazo rehetra eo amy sa de azonareo hinanana ihany. Alleluia. Alleluia. Hoy mampionay hazo roa fananaovana safidy tsy afaka samy hoanina. Noho izy naharinata alohan'ny sita azo hoanina fa après sita tsy azo hoanina. Ny ankabetsahan'ny valiteninareo de zao hoe azo hoanina endry havana azo hoanina. Ny valiny de zao azo hoanina. Afaka ninana ny hazonaina i Adama, afaka ninana ny hazonaina i Eva. Mampaninona ny finanana hazonaina rehefa mampaninona ny finanana hazonaina. Tsy hoe manadina resonareo fa mahafinaritra iha mahita anareo mipartisipe. Inona ny tombotsoa azo avy amin'ny finanana ny hazonaina? Zay ndray ary fanontaniana. Inona ndray ary no tombotsoa azontsika amin'ny finanana ny hazonaina? Alleluia. Valiny zany de azo hanina aloha ny hazonaina e. Satria Jehovah tena ny teny ny hazo rehetra azo hanina. Tamin'ny voalohany izy niteny ny plasin'ny Jesosy hoe atsy ampovoany ny hazonaina ary amin'ny sisiny ny hafalanana tsara sy ny ratsy. Fa zao teto Andriamanitra ny teny hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sa de azonareo hoanina.
afa-tsy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Alleloia, amen. Bravo be daholo fa mahay mamaly daholo tsika rehetra. Inona ny vokatsoa azo avy amin'ny finanana ny azonainy? Mahavelona mandrakizay ozy izy nambiny tsomakirina. Zay mihinana an'io dia tsonao izy tianao koa zaka somary tsy ampy kely fotsiny fa ny finanana ny azonaina dia mahavelona mandrakizay, tsy mety maty hoy mampionona. Alleloia. Zao zany ravana malala. Ary inona kosa ny mitranga raha mihinana ny azo fahalalana ratsy ny tsara? Raha mihinana an'io nareo izy izy fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia azo hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ho faty tokoa ianao. Mifanohatra tanteraka zany ireto hazo anankireto. Indray mitondra fahafatesana dia miray mitondra fiainana. Genesis 3:7. Genesis 3:7. Amen. Misaotra nareo fa tena mahavaly fanontaniana nareo ary tena mahatakatry nareo. Alleluia. Fahavelomana mandrakizay, fiainana mandrakizay, velona mandrakizay zay mihinana ny hazonaina. Ny olana rehefa riavana dia izao. Tsy nainam-pitafatra i Adama. Marina fa i Adama reny no tenenan'Andriamanitra nampisehoany ny zavatra rehetrarehetra. Genesis 3:7 tsika izao. Ny nano tany Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy. Aminaran'i Jesosy manao hoe ary ny mena rana dia fetsiny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovahandriamanitra. Ary izy tamin'ny vehivavy hanky efa nataon'Andriamanitra hoe azo hinananareo ny hazo rehetra amin'ny tsaha. Hoy raha vehivavy tamin'ny mena rana, ny voan'ny hazo sady azo ilay hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo voan'ny tsaha kosa dia efa nataon'Andriamanitra hoe ahoana izy? Efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany fandrao maty anareo. Zao zany ny plasin'reto hazo reto tao amin'ny sahedena. Misy hazo be dia be no manodidina. Dia ireo hazo rehetrarehetra io mahate hizaha, dia mahate hinana, dia tsara ho fihinana, mahafinaritra ny maso, mahafinaritra ny tsirony, mahafinaritra ny vatana. Ny hazo rehetra manodidina. Fa ao ampovoany ao. Tsy nataon'Andriamanitra teny amin'ny sisiny. Zany hoe tsy nataon'Andriamanitra mora hazo, mora hita io tsaha io, io tsy hazo fahalalana tsara sy ratsy io, fa nataony any ampovoany. Mba hahatonga inona? Mba hahatonga ny olona i Adama sy Eva hanandrana ny rehetrarehetra aloha, nanana fotoana Adama sy Eva hanandramana ny hazo rehetra tao ambadika tao. Ary tsy lany lanina. Ny hazo rehetra dia mahate hizaha sady tsara ho fihinana. Ravana malala. Inona loatra ny tena maika hihinana ny hazo eo afovoany raha mbola misy ny tetỳ amin'ny sisiny rehetrarehetra. Ny tena marina dia izao mbola tsy tonga teo akory nge i Eva ry avany. Ny tena marina mbola tsy tonga tany amin'ny torony hazo eo afovoany i Adama sy Eva. Fa inona ny zava-nitranga? Notarian'ilay mena rana, nataony mena rana izay hatongavany Eva farak'izay aingany eo. Averiko ihany, nanana fotoana ela be mihitsiny i Adama sy Eva nahafantarana ny hazo hafa rehetrarehetra. Satria ny hazo hafa rehetra tany tsisy mangidina diray fa sady mahate hizaha, no tsara ho fihinana, no mahafinaritra ny maso sy ny vatana. Azafady tompoko, mahatsiaro ny lovlia zany rehefa mihevitra. Alleloia. Hoy ten'Andriamanitra hoe mena rana dia fetsy
na ampiasany mena rana hafetsena fa raha zany tsy tonga tany na ampiasany mena rana hafetsena fa raha tsy zany tsy tonga tany Adamaseva fa raha nandeha tamin'izao fotsiny mbola elo reo vao tonga tany ny hazo hafa ry havana be dehibe ny tsara ary tsisy tokony amin'ny maika ihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa tokony mbola nanana fotoana ela be izy mivady hijerena ny hazo mahavarina mihitsy ke raha nampaviloviliza ako mihevina isaky ny sabato nefa tsy mbola nihevina mihitsy andre mandeha rehefa vavaka fiembenana ary na amin'ny andro atoandro tsotra re tsy mihevina fa sabato ohatry zao dia mihevina fa raha marina tokoa misy mahatsiaro dia mety mba mahatsiaro ika mba hatsiaro anao ao an-danitro rehefa sabato ohatry zao alleloia tena mahavarina tena nisy zatra mahavarina anako mihitsy za mihevina isaky ny sabata io fa dia isorana Jesosy aloha ary menarana dia fetsino biby rehetra zay nataon'ny Jehovahandriamanitra ary hoy izy tamin'Andriamanitra anky efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinanana reo ny hazo rehetra eo amin'ny saha izy raha vehivavy midifiny aloha ny hazo rehetra ozy izy azo le hoanina azo hinanana daholo reny fa ny voan'ny hazo eo voan'ny tsako kosa nataon'Andriamanitra hoe azo hinanana fa drao maty nareo ary ho menarana tamin'ireo vehivavy tsy ho fatitra akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo dia hiratra ny masonareo fa ho takan'Andriamanitra nareo alalany tsara sy ny ratsy zao ny tena marina ry havana ny tena mahafetsan'ity menarana ity dia zao raha mijery tsara tsika fipetraky ny hazo ery aloha ery dia hoe any amin'ny vakitsika teo ary nampandriny Jehovahandriamanitra teo amin'ny tany ny hazo zay mateza tsara zifinana ary ny hazo naina teo voan'ny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny tena marina samy teo afovoany ny hazo naina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zao ny tena natahorany devoly zao ny tena fatahorana tao amin'ity menarana ity ohatra mitady anakaikikaiky ny hazo naina Eva aleo aingana ampinanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy natahotra ny devoly ry havana fa ho tafahinana ny hazo naina Eva ka hitondra zany amin'ny Adama dia ameny fady aman-janany teo velona mandrakizay ry zareo azo hoanina ny hazo naina fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy azo hoanina amin'ny mahafetsy amin'ny menarana ny bibidy rehetra ny tena marina dia zao io hazo naina io ry havana malala tsy mihinana an'io dia velona mandrakizay ny zay rehetra teo amin'Andriamanitra tamin'ny famoronana dia nihinana tamin'ny hazo naina avo dia velona mandrakizay ny anjely tsy mety maty ao an-danitra foana ny anjely tsisy anjely maty zany tsony satria nihinana ny hazo naina Jehovahandriamanitra izy ary monina ny hazo naina Jesosy nihinana ny hazo naina zay rehetra nanodidina n'Andriamanitra nihinana nanendry ny hazo naina ary seka nihinana ny hazo naina Adama sy Eva velona mandrakizay takan'Andriamanitra sy ny anjely ary ty menarana ity efa nihinana ny hazo naina saingy zao ny tena marina dia zao zay mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia tratra ny fahafatesana maninona ny nafenin'Andriamanitra ny hazo naina nasian'Andriamanitra lehilahy fitsabatra sy kerobio mihitsy niambina ny lalina makany amin'ny hazo naina
sy nahazo nakany amin'ny mihinana ny hazo naina tsony dia damaseva satria mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zay mihinana neniza zany ny marina teto ny devolo ny teny hoe tsy ho faty akory anareo, Jehovah ny teny hoe maty anareo. Niza zany ny marina de ny Jehovah nge marina tena maty. Tsy velona mandrakizay zay nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Raha nisy zany teo raha nihinana ny hazo naina aloha zany azo kantoka fa zay nihinana ny hazo naina nge ravana malala lasa tsy te hinana n'le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsony. Za zany tena resy lahatra fa ty hazo naina ity te nanana fahendrena taka an'Andriamanitra. Io mena rano io fa nihinana hazo naina io de io tsy mety maty saingy zao mbola nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy koa izy satria naninona zay ny fandraisany azy. Raha hihinana an'iny areo izy de hiratra amin'ny masonareo de ho taka an'Andriamanitra nareo de ahalala ny tsara sy ny ratsy. Zay lavana, zay ny fahadisoany ny mena rano zay, zay ny fahadisoany Lucifer zay. Nihinana ny hazo naina ihany mba tsy maty mandrakizay fa mbola tsy ampy azy zay, fa mbola te halala ny tsara sy ny ratsy izy, mbola te hitovy amin'Andriamanitra de nihinana ihany koa izy fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Toy izy Andriamanitra oke ary velona mandrakizay anao fa zao mijaly mandrakizay. Neny Damaseva fahafatesana fa neny mena rano tsy fahafatesana fa fijaliana satria efa mifidy no velona, efa velona mandrakizay ihany fa mijaly mandrakizay. Ry havana malala, raha nisy kely foana de tsy maty tsika rehetrarehetra fa saingy fetsy mihoatra no biby rehetra amin'ny mena rano. Tena atao zay ninanany Eva de nihinana izy, nihinana izy. Ry havana malala, tao aorianan'izay de maty daholo amin'izay ny olona, misy fetrany amin'izay ny fiainana satria naninona, satria efa nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary de zao tonga zavatra nahavariana ry havana taty ariana averika azy nihinana ny hazo naina velona mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra daholo, fa zay nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de mety maty avokoa. Ny fihinanana ny hazo io de fahalalana ny tsara sy ny ratsy, de mitombo fahalalana ny olona rehefa nihinana an'io, de mitombo connaissance ny olona miaraka nihinana an'io. De zao ny zavatra tadidinareo, ny olona nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy mahinana ny hazo naina zany intsony, fa eo izy de efa manomboka mahalala ny tsara sy ny ratsy de izy efa manomboka mampiasa ny saina. Mety vao indray mandeha nareo nahita olona hoe vao mitombotombo fahalalana kely matetika, nareo efa manamarika ty matetika ny olona manam-pahaizana tsy mino an'Andriamanitra. Resy lahatra amin'izany teniko zany ve nareo hoe ny olona manam-pahaizana nge mba antanito anike olona tampipahaizana reny ny akabeazany amin'ireny tsisy mino an'Andriamanitra. Taloha izy nino taloha izy nino be de be tompoko ny filozofa tsy mino an'Andriamanitra zany. Isa moa ny olona malaza manan-tsaina manam-pahindreny ny filozofa de betsaka amin'ireny. Jerena tsara ny Genesis ntsika maky toko faha 1:10. Amin'ny Genesis toko faha 1:10 de misy ny tantaran'ilay tilikambon'ny Babela. Alleluia. Toke vakitsika kely ny tenin'Andriamanitra mare Genesis toko faha 1:10 de voalohany ary tany rehetra sy de iray fanononana sy iray fiteny. Ary raha nyfindrafindra ny atsinanana ny olona de nahita tany lemaka teo amin'ny tany Sinai izy ka nonona teo. Ary nendrindraisaka izy hoe andesika anao biriky sy andotra azy tsara, ary ny biriky nataony solombato, ary ny asfalta nataony solondrihatra. Ary hoy izy andeha isika anao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tapony atakatra ny lanitra
dia anao zay azaontsika laza mandao hereny ambonin'ny tany rehetra isika dia indrindra Jehova izany tanàna sy ny tilikambo zay nataon'ny zanak'olombelona aro Jehova indro ray foko ny olona ady ray fananona izy rehetra ary ity vao fiandohan'ny ataona koa izao dia tsisy azo sakanina na inona ny saitsain'ny atao aoka isika hidina ka inona nankorotsika ny fiteniny mba tsy hifankalalantena izy dia atao nampahirezan'i Jehova azy ala tambonin'ny tany dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna ntsony izy izany ravana ny tanàna hoe Babela fa atao Jehova nanakoro ny fitenin'ny tany rehetra ary atao nampahirezan'i Jehova ny olona rehetra ambonin'ny tany rehetra amen ny tanjon'ny olona voalohany vao mitombo fahalalana dia ny kontrean'Andriamanitra za mahafantatra olona aty andafy izy zao tany Madagasikara izy mivavaka dia avy amin'izay lasa taty andafy dia mianatranatra kely dia mitombotombo diplôma kely dia fa lasa ohatran'ny vazaha dia kakabe amin'izay nety ratsy taty taona maro be taty arina tsy mino an'Andriamanitra ao izy zany tsy izaho izy ate zao dia kaka sy variana be inona natonga anazy lasa ate mitombo fahalalana izy nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy dia izay ny atahoran'Andriamanitra tamin'ny olombelona rehefa voana nandrana dia ny akalan'Andriamanitra sy ny anohatra an'Andriamanitra no voalohany ao an-tsain'ny olona avy nihinana hazo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy tian'Andriamanitra hitovy amin'ny devoly rehavana ny olona zao no natonga an'Andriamanitra any amin'ny Genesis 3 averiko 1:12 aroy Jehova Andriamanitra indro ny olona efa tonga tamin'ny takany anankiray amintsika ka halalany tsara sy ny ratsy anankehitriny ndraony izy sy ny tanana izy ka akany koa ny hazonainy ary hoaniny ka ho velona mandrakizay izy ny olona efa nikasika ny ratsy tsy tian'Andriamanitra ho velona mandrakizay ny devoly ary rehavana efa nanahirana an'Andriamanitra Lucifer io manahirana an'Andriamanitra amin'ny fiainan'olona ety amin'ny zanak'olombelona ety an-tany io satria efa nihinana ny hazonainy izy efa tsy mety maty izy fa mbola nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia zao tsy tian'Andriamanitra ny olona ho taoko tahaka izany ihany koa dia hoy Andriamanitra hoe aza vela hitany intsony ny hazonaina nisorony Jehova Andriamanitra teo amin'ny Saedena izy ny tena nanesorana ny Adama sy Eva teo amin'ny Saedena tsy izy tsy tian'Andriamanitra hiadana ny Andriamanitra tany hafa ihany ketra mbola velona 700 taona tsy hoe tsy tian'Andriamanitra hiadana intsony zareo fa tsy tian'Andriamanitra ho velona mandrakizay amin'ny faharatsiana rehavana ny Adama sy Eva alleluia dia hoy izy ny tena hoe ny roan'ny olona ary nampitohy ny tany tsy nanany Saedena ny kerobima sy ny lehilahy fony sabatra ny ebieby hiambina ny lalina makany amin'ny hazonaina manomboka dia tsisy manana akse intsony any amin'ny hazonaina rehavana malala nizany izy nofefehin'i Jehova manomboka teo tsisy manana ny akse any amin'ny hazonaina intsony olona raha vakitsika amin'izay le any amin'ny apokalipsy dia zao mahavariana fa afatra ho amin'ny fiangonanao Efesosy ity apokalipsy 2:2-7 ity inona rehavana ny nampiavaka ny fiangonana Efesosy no nge vakiko aminao apokalipsy 2:2 sorata ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy zao lazainy ilay mihazona nkitana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha voan'ny fanaovanjiro volamena fito 1:2 fantatro ny asanao sy ny fikerezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy ary ianao efa nizato toetra izay milaza ny tenanao apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka qualité zany qualité zany tenantenako anao fa qualité zany zavatra nanana Efesosy zany averiko aminao ao na maha qualité azy averiko aminao vakina so dia tsy aminao tsara ho ny ten'Andriamanitra
fantatry ny asanao sy ny fikelezanao ainy sy ny faharetanao. Zao ngeravana malala tonga tamin'ny fiangonana atao Efesosy ny afatra avy amin'i Jesosy tsy entina nakivinana azy akory, tsy entina hibetesana anazy akory zany teny zany, fa entina paherezana dia mitenenina hoe fantatro nge ny asanao hitako daholo ny ataonao. Za dia teny aminao andro ny ampahiranao ny zavatra ataonao an'Andriamanitra io mety tsy hitan'ny olona io fa hitan'Andriamanitra io. Raha ilo zay azakivy ianao, mety tsisy manao bravo ve ianao, mety tsisy mahita mihitsy ny zavatra ataonao, mety tsy miseho eny amin'ny Facebook ataon'olona zay j'adore ny zavatra ataonao, fa ny vaovao mafalo meko anao andro any dia zao fantatr'Andriamanitra ny asanao, fantatr' Jesosy ny asa ataonao, hita ny fikelezanay nataonao io. Alleloia. Ary maherezy ianao fa hitany ny faharetanao. Misy fotoantsika tsy zakatsika na mahita olona manao ratsy azy dia maly. Misy fotoana tady voaka am'le mampanopin'Andriamanitra tsika ndray mahita olona manao ratsy an'Andriamanitra, ohatrany te hitrosy tsika te fa mitendrika za mpanompon'Andriamanitra. Dia mbola vaovao mafary koa teneniko anao fa hitan'Andriamanitra reny. Alleloia. Amen. Anao efa ny zahatoetra izay milaza ny tenin'ny apôstôly kanjo izy ary hitanao fa mpandainga izy. Dia ity koa hitan'Andriamanitra ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny analako sady tsy reraka. Alleloia. Vaovao mafaly ngeza be meko anao mpihaino fandarana andramoka izao hitan'Andriamanitra ary tsisy miafina amin'Andriamanitra reo zavatra ataonao reo. Tsisy miafina hitan'i Jesosy reo. Zao anefa na dia eo aza zany qualité rehetrarehetra izany, qualité daholo zany tsisy ratsy reo na dia ray azy, fa tena mahavarina dia zao andina mevatra kanefa manateny aminao aho. Ndikan'izany tsy vitan'ny bravo fotsiny fa misy fampitandremana. Alleloia. Misy fampitandremana. Alleloia. Andiny vevatsika zao kanefa manateny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Io ny fanampiny, io ny fanampiny. Qualité ngeza be koa zany fitiavana voalohany zany, ary tsy qualité fotsiny zany fa tena fiainy toe-po any anaty. Ary io zavatra lalovana io matetika fa tsy janonan'ela. Kanefa manateny aminao izy na dia reo azy nefa zavatra ataonao, ny asanao ny fikelezanao aina, ny faharetanao tsy fahazakanao manao ratsy, miaritra noho ny anarako tsy reraka, tsy kivy, miaritra, mijoro, manao asan'Andriamanitra, manao asa délivrance, miatrika ny fakapana sy ny ady rehetrarehetra. Hoy ten'Andriamanitra nefa mbola manateny aminao ahako. Miala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Ny olona iray samy manana ny fitiavana voalohany, zay tena miala amin'ny fitiavanao voalohany ianao. Zao ravana malala. Possible zany misy olona maharitra, possible zany misy olona mikely aina, possible zany misy olona manana faharetana, possible zany tena misy olona tena tsy maharitra mahita olona manao ratsy, possible zany mahita olona tena hoe tena tsy mahazaka Nicolas hita, sy ny sisa. Fa tsy anaty fitiavana voalohany intsony zany olona zany. Asiko mafy ny tena mankanao izy ny ten'Andriamanitra, so dia mba za anisany ao anatin'izany. Satria fitiavana voalohany io ny voalohany indrindra atao. Fa avy eo nandeha fahazarana, dia fa nandeha fahazarana nikely aina tamin'ny asan'Andriamanitra,
manao ny asan'Andriamanitra maharitra tsy mazaka ampanao ratsy nanana faharetana miharitra noho ny anarany tsy reraka fa ny tena ambony indrindra dia ny fitiavana voalohany dia niala tamin'io ny Efesosy. Io ka izany ny azo nanankanana ny Efesosy ilay niala tamin'ny fitiavana voalohany. Aika ry ava-malala azo atao ka ny mijanona tsy miala amin'ny fitiavana voalohany sady manana faharetana sady manana sady mikely eny sady tsy manao ratsy sady manam-paharetana sy miharitra sy manao asan'Andriamanitra azo atao ny sady mijanona amin'ny fitiavana voalohany no manao an'ireo rehetrarehetra ary teteny aminao androany fa io ny zavatra nytenenin' Jesosy io ny lehibe indrindra ry havana ary zavatra lehibe indrindra tsy ampy ao Efesosy dia ny fitoerana amin'ny fitiavana voalohany. Hoy ny ten'Andriamanitra andininy fadimy ko tsarovy izay nitoeranao fomba mbola tsy lavo dia beba ka manaova ny asa voalohany. Aika antsika rehefa eny an-dalana eny manompo an'Andriamanitra mandroso mitombo ny taona dia lavo ihanytsika. Misy olona zany sady manao asan'Andriamanitra izy fa lavo ihany izy. Nahoana tokoa moa ry havana nitahotritsika an'Andriamanitra tamintsika vao fitiavana voalohany. Anjaranao mandinika ny tenanao androany tsisy hitsaranao eto androany. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ozy ny tenin'Andriamanitra tsy misy hitsaranao eto androany fa ianao ihany mitsara ny tenanao. Na nahoana nitahotra ao an'Andriamanitra 5 taona lasa 10 taona lasa tsy lavo ianao tamin'izany no tandremanao hatramin'ny kely indrindra hoy ny olona nareo koa voatapohany dia tena misy tokoa ny olona voatapohany vao mivavaka tsika rehetra samy nandalo an'izany voatapohany vao mivavaka izany daholo fa rehefa ela ny ela dia tapohany teny hoe ny zazara-panahy dia antim-panahy dia lasa efa tsy mitomany amin'izany intsony tsika fa ny olona voatonga no tsaroako foana ilay olona le mitomany be taom-piangonana dia izy olona vaovaonga ianao fa ahoana zisika ianao mbola mitomany ry havana. Ry havana Jeremia efa antitra fa mbola mitomany ry havana efa mivavaka. I Paul i John efa antitra fa mbola mitomany mivavaka. Nanay mety mampiomehy ny olona tokoa izany hoe ianao hoe 5 taona vavahana dia mbola mitomany ihany mivavaka. Nefa Jesosy miteny hoe tsarovy izay nitoeranao fony ianao mbola tsy lavo. Dia izao mibebaka manaova ny asa voalohany. Zafady androany dia tena aminao misy zavatra mampatahotra mihitsy. Tena mario amin'ny stylomena mihitsy ty zany hoe mariako na rehefa mariako tatra aty za ty manana stylomena hitanao io mariako aty ty tsy tiako adiny mandrakizay. Amin'ny tapany faharoa mario amin'ny baibolinao le teny hoe fa raha tsy zany dia ho avy aminao tsara aloha le ho avy aminao Jesosy ho avy aminao fa ho avy an'inona izy ka mindra ny fanaovan-jiry iala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao ratsy zany. Hoy Davida aza manala ny fanahinao amiko Andriamanitra. Aleo ry havana ny zavatra nitrananantsika ireo miala daholy. Alao verina lasa 4 ratsy noho 4 mezan'ny olona eto amin'ny Facebook eo amin'ny fiainana andavanandro toy izay ialany fanaovan-jirin'Andriamanitra. Fanaovan-jirin'Andriamanitra io eo aminao mahatonga anao ohatran'io.
misy fanaovanjiro eo aminao matonga anao manazava ny manodidina anao ohatran'io. Fanaovanjiro ngeneny aminao matonga ny toriteninao mahakasika olona. Fanaovanjiro ngeneny aminao matonga ny fametrahan-taninao manasitrany olona. Fanaovanjiro ngeneny aminao matonga ny vavaka tena maha-olana. Fanaovanjiro ngeneny amin'ny feonao eny matonga anao tonga dia mahery ny olona paherezinao. Fanaovanjiro ry havana malala fa na dia izay manisy soanao ary dia tahin'Andriamanitra. Fanaovanjiro zany. Fanaovanjiro ngeneny aminao matonga anao mandeha dia tsy azony devolopitehan zany ny fiainanao. Fanaovanjiro ny ao aminao matonga ny ankonanao miara-manana tafo sy sakafo sy akanjo miaraka aminao. Fanaovanjiro ny aminao matonga anao mbola hitenena ny fanamasina. Eo am-pivavahana eo hitanao daholo izay tokony natao eo am-pivavahana eo. Misy fanaovanjiro eny aminao. Ry havana, raha manana fanaovanjiro ny olona anankiray dia olona tsy very mandeha zany olona izany. Fa ny olona tsy manana fanaovanjiro intsony rehefa niala tamin'ny saonina ny fanan'Andriamanitra dia mifindra tany amin'ny David, lasa saonina kaizy, lasa nandeha niverina mijery mpimasy, mpanandro, mpiskidy. Nefa talohan'izany olona itenenany Jehova. Alleluia. Zao ry havana malala, ny azonaina dia omena ny olona rehetrarehetra. Tamin'ny programan'Andriamanitra rehefa nanao ny Saedena dia nampisany Adama dia hozy izy Andriamanitra hoe inona ho avy fotoana hinanana io an'ity azonaina ity dia hiaraka amiko mandrakizay Adama. Dia omeny ny vadiny, dia omeny ny zanany, dia tsisy misaraka amiko intsony ireo mankany am-pahafatesana. Zao ry havana malala, nanomboka tamin'ny andron'ny Adama tsy misy mahazo mihinana ny azonaina intsony. Zany hoe tsisy velona mandrakizay intsony. Fa ny ahafahana manana ny azonaina, mihinana amin'ny azonaina azy izy dia mipetraka eo amin'ny toeran'ny Eglizy any Efesosy. Hoy ny ten'Andriamanitra diny fafito, izay maresy dia avelako hinana avy amin'ny azonaina izay ao am-paradisa an'Andriamanitra. Efa misy sabatra mirehitra afo sy kerobima manakana ny lalana mankany amin'ny azonaina. Fa reto zavatra reto ihany no mandrava. Halleluia. Reto zavatra reto no mandravarava. Ilay Genesis mivakitrika teo averiko indray a. Genesis 3:7. Reto avy no misakana tsy idiran'ny olona mihinana ny azonaina manomboka eo. Genesis 3:7 averiko. Eny roan'ny olona nampitoerany teo antsinanany Saedena ny kerobima sy ny lafo ny sabatra mihebiheby hiambina ny lalina mankany amin'ny azonaina. Tsisy tafiditra eo zany. Tsisy afaka manao fetsifetsy tafiditra eo zany. Tsisy lalana hafa nanana an'io. Fa ny lalan'ny Efesosy tsisy ny ahafahana tonga eo. Reto avy ny zavatra afaka andravana ny kerobima sy ny lafo ny sabatra mihebiheby. Dia tsy inona zany fa ireo zavatra voalaza rehetra. Fikerezana aina, ny fahafoizan-tena, ny faharetana, ny tsy fahazakana ampanao ratsy, ny izay milaza ny tenany ho apôstôly sy ny sisa manana faharetana, miaritra noho ny anarany, tsy reraka. Fa ambonin'izay rehetra izay mitoetra amin'ny fitiavana voalohany. So dia diso lalantsika andeha amin'ny fahazarana amin'ny fanomponan'Andriamanitra nefa tsy hanana anjara amin'ny azonaina ry havana malala. Ary teteny aminao koa mba hafetsifetsy ny kerobima sy ny sabatra mirehatra mihevihevi tsy ho voavakin'izan'izy. Afa-tsy ny olona mitoetra amin'ny fitiavana voalohany sady manam-paharetana, manao ny asan'Andriamanitra, mikery aina, miaritra sady tsy reraka. Fa ambonin'izany rehetra zany averiko indray mitoetra amin'ny fitiavana voalohany. Fa raha vo izay dia hanana anjara amin'ny azonaina ianao amin'izay fotoana izay tsy manan-kery aminao ny kerobima sy ny sabatra mirehatra mihevihevi manoloana ny lalina mankany amin'ny azonaina ry havana malala. Ry havana malala, tanàna miavaka ty Efesosy ty. Zao ny zavatra teneniko anareo.
ao Efesosy ny zavatra tena mampiavaka an'ity tanàna ity dia ao ny misy ny fianarana filôzofia ngezandrindra sy fianarana teatra zay zany anisan'ny nampiavaka ny tanàna Efesosy dia misy tena tanàna fianarana fahendrena fianarana fahalalana ao ny olona mianatra filôzofia ao ny olona mianatra teatra jereva amin'ny manaova recherche rehefa zany tao Efesosy inona moa ny dikan'izany araka ny teniko taminareo raha mihinana hazo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy afaka ny hinana ny hazo nainy zany hoe zao zany ny fahalalana no ny fidindretom-poniny Efesosy reto no ny hazo nainy ka ao ny fianarana filôzofia ny fahendrena ao mihitsy ny fianarana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia connaissance zany fanaraitsana connaissance fa ny hazo naina kosa dia falaisana ny fahendrena any amin'ny dakisika maky tena andriamanitra kely izy io any amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 9 jerena ray tsara afaky kely ny asan'ny apôstôly toko fa 9 andininy voalohany ary mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetin'ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy vakinantsika tsara ny ten'Andriamanitra ka nanao taminy hoe efa niraisinareo va mifanamasina fony voanina nareo fa reo nanao taminy hoe sy reny akory efa nomena mifanamasina ary Paoly ho amin'inona nanaovana batisanareo dia ho reo ho amin'ny batisan'ny Jaona fa io Paoly i Jaona nanao batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona indro izay avy manaraka azy dia Jesosy ary ranaray zany izy dia nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy tompo ary efa nametrahan'ny Paoly tanina izy dia nilatsaka tamin'ny fanamasina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany ary tokony 12 no isan'ny mpianatra zao ry havana nisy mpianatra ihany tao Efesosy fa reo mpianatra io tsy mahalala kory fa misy ny fanamasina zany hoe mpianatra reo zany nandeha araka amin'ny fahazotoana araka ny faharetana araka ny tsemboka fotsiny manao asan'Andriamanitra manao botolo fotsiny tao zany mety misy fametra-tanana tena tsy mandeha amin'ny zeloniny vazavaza ny PTP hira fiderana miokaoka ny PTP fa tsisy fovoakatsika anaty satria manino tsy nisy na mpianatra tao azy tsy malala ny fisian'ny fanamazy dia efa nizaraina dia mitombona mihitsy fianarana teatra tiazakaiky ireo mita mpanompon'Andriamanitra ohatra manao teatra izy manao asan'Andriamanitra fa tao Efesosy tompo fianarana teatra fianarana sinema dia manao sinema firifiry ny mpanompon'Andriamanitra firifiry ny mpanompon'Andriamanitra pastera malaza be maneran-tany firy eo manao sinema manao asan'Andriamanitra ohatran'ireny rôlina miditra amin'ny film reny mihitsy teatra ny mpianatra tao amin'ny Efesosy raha tsy tonga tany Paoly ary Paoly taony anisan'ny naharitra indrindra nampianatra 2 taona karagidina Paoly nampianatra tao Efesosy satria maninona ry havana satria ny olona mandeha fotsiny tsy misy fanamasa mandeha fotsiny tsy mitoetra amin'ny fitiavana voalohany dia ny verenana nampianarina fahalalana tsy fahalalana amin'ny filôzofia fa fahalalana tenin'Andriamanitra nijanona ela be tao mihitsy Paoly satria izy Paoly very reto mponina tao Efesosy reto raha izao no mitohy satria maninona tsy nisy fitarian'ny fanamasina mihitsy fa manao sinema manao teatra dia nampianarin'ny Paoly satria saika ratsy ny fiafarany raharaha ry havana malala ary zao mafy tena mafy ahody mafy etina be mihitsy ny mponina tao Efesosy jerenareo tsara Jesosy nanangana mpianatra 12 ho an'izao tontolo zao fa jerenareo reto any amin'ny 17 amin'ny apôstôly toko 17 ary tokony 12 nisan'izy rehetra ho an'ny tanànan'ny Efesosy fotsiny mila mpianatra 12 mihitsy équivalent an'izao tontolo zao satria nahoana be fahalalana ny olona
dia lavitra an'Andriamanitra ny olona dia inona amin'izay zavatra natao nampitomboana amin'izay ny fahalalan'reto olona eto an'Andriamanitra. Misy tena anankiray zay hoe any amin'ny mpitoloteny any any amin'ny mpitoloteny toko fahafilo izay no teko teo fatra tsy tadidiko any amin'ny mpitoloteny toko mpitoloteny toko raiky amby folo mpitoloteny toko voalohany mandiny valo amby folo satria izay be fahendrena dia be alahelo ary izay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana. Mipetraka ao Efesosy ianao betsaka ny zavatra takiana aminao tampoka indray satria mitombo fahalalana ianao. Ary ny fahoriana ngeza indrindra dia zao ny fanantenon'ny olona ny fitiavana voalohany variana loatra amin'ny fahalalana. Za tsy mitena hoe tsy tsara ny fahalalana, za mitena hoe mianara mitombo fahalalana fa alohan'ny zavatra rehetra mitoeran'ny fitiavana voalohany manana anjara amin'ny hazony aina ray amana. Nanomboka zao zany ry havana malala dia zao maraparanako azy tsy azony izan'iza hidirana intsony ny hazony aina. Nanomboka tamin'ny andron'ny Adamo tsisy olombelona mikasika ny hazony aina ka nanana ny fiainana mandrakizay. Fa manomboka eto raha te hanana anjara amin'ny hazony aina ianao ka te ho velona mandrakizay mila rombahana zany. Rombahana amin'inona? Rombahana amin'ny fitiavana voalohany. Ho avy Jesosy. Fitiavana fahafiry mety hatsatraran'i Jesosy ianao fa tonga anao ny alina Jesosy. Firy taona nahavitana batisa zay ianao? Dia hoe rehareny hoe za zao 30 taona vita batisa, za zao 20 taona. Tsy izany intsony zao ny rehare fa ny fanontaniana mipetraka zao dia zao fitiavana fahafiry. Possible zany raha tonga androany alina Jesosy ka misy olona vita batisa androany maraina resiny ny olona iny ny olona vita batisa 30 taona lasa nefa mpanompon'Andriamanitra lehibe. Tena mitombona zany fa tena araka ny teny Jesosy ny farany laso voalohany ary ny voalohany ho farany. Anao batisa zao tsika raha tahiny tompotsika amin'ny faraparany volana marsa anao batisa. Ka raha tonga voalohan'ny avrila Jesosy zay olona atao batisa amin'ny 1 marsa zay tsisy ady hevitra Efesosy tonga dia mitavina toetra fitiavana voalohany. Amin'ny Efesosy nge ravina ilay zavatra nitenenina teo le zavatra rehetrarehetra ambiny ilaina daholo ireo. Le zavatra rehetrarehetra nitenenina teo tsisy ratsy qualité daholo zany, zavatra tsara daholo zany. Ny asanao, ny fikelezanao aina, ny faharetanao, ny tsy fahasakanao mpanao ratsy, ny faharetana, ny fiaretana, sy ianao tsy reraka. Fa ny ambony indrindra amin'izany tsy ireo no nanesorana an'ilay olona. Tsy ireo mety hamondrana ny fanaovan-jiro. Fa ny mety hamondrana amin'ny fanaovan-jiro dia fitiavana voalohany. Andao rombahantsika amin'ny fitiavana voalohany. Halleloia. Andao rombahantsika amin'ny fitiavana voalohany ny hazonaina lalasy ny mpavimalala. Teneno hoe Tompo mba te hihinana amin'izany halleloia. Mba te hihinana amin'izany aho anaova fitaiko izay tsy vitany Adamo. Halleloia. Amen ry havana malala. Dia ho hitanao fa ifankahitany amin'ny any an-danitra any amin'ny mponiny Efesosy izay miverina tamin'ny fitiavana voalohany satria misy mantsy tsy miverina. Misy ny nesorina tamin'ny fanaovan-jiro. Tena misy zany. Fa misy ihany koa na tsy tany Efesosy ary izy nonona fa ny haino ny fandarana izy androany. Dia tapa-kevitra izy manao hoe zahako andeha hiverina amin'ny fitiavana voalohany a Jesosy. Andeha horombahako ny hazonaina. Halleloia. Mba hiverenako amin'ny hiverina amin'ny fitiavana voalohany mba hananako ny hazonaina. Amen. Ho tahin'ny tompony antsika rehetra. Mino fa nakasika anao zany teny zany. 7 taona 7 taona ianao ny vita batisa raha nabavy friza fa anao 4 taona.
ahoana koa zany rehefa 20 taona vita batisa fa 5 taona no atao batisa so de batisa le zazakely le nasiana rano kely no lohanao tamin'izany de tsy batisa iny a fa le batisa le atsofoka anaty rano a zay aloha a sady mampianatra any tsika tia mpandehanana tahiny tompony atsika rehetra izy ny vonona iverina amin'ny fitiavana voalohany tahaka ny mponina atao Jesosy mahakasika ny hazonaina de ho velona mandrakizay de ataontsika zany hira zany a voninahitran'Andriamanitra de vavaka avy hatrany tsika ohatrana zay aza dia fa misy fandraisana fanasany tompontsika rehefa iverina amin'ny fitiavana voalohany no finaritra daholo Fondalan nandrusini salasal Naisa taminire itungenge Seramba faga Ulabi tuve satabaga Me afana tabini the sizes agichi Kita ukadiana Njichinala kachanzo Ana foze kungen Avos kungen yubien Inti otompo Inti otompo Resuara si chakao Fabiro la vitana Iferi ninjai Le afana no fogni fu Le fitiava na voduari Si futo Shaina para kumano So chacha yetu nile tiga Yansu antu fomake tiga Ampiana rohaye yanis Vizangeti warukusis So fofafanyana Aminya tunyampakarina Filo mitangetian Filo baituman Sunan swanau Yuni wantungu jao Iti otopo Iti otopo Resuara si chakao Fabiro la vitana Iferi ninjai Le afana no fogni fu Le fitiava na voduari Sanitia, avelum baituma, isuman swanau, uniwantu koja, iti autumbo, la sua si chakau, favero la vitana. Man, Jesus.
misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoan'androany izay nomenao. Misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny teny izay nomenao tamin'ity androany ity indray a, fa tena hoe nakasika anay tokoa zany. Matoky sy mino a Jesosy malala fa ny olona rehetra zay nihaino an'izany teto androany dia mba nangetaeta ny verina amin'izany fitiavana voalohany ary indrindra mba samy atahotra ny amin'izany fanaovan-jiro zany sao afindra. Jesosy eo aza findranao zany fanaovan-jiro zany. Oka hotazoninay ihany, hotazoninay foana Jesosy malala ô. Fa io zay Jesosy malala amin'ity androany ity a, mba tena hoe amerina anay ao anatin'ny fitiavana voalohany tokoa anie zany teny zany. Mba tsy ho rano naraka amin'ny mamosingisa Jesosy a, fa tena hoe iletika tanteraka tena anatin'ny fonay ary tena hoe mitsaronay ary andraisanay fepetrany amin'ity ara-pananay ity. Mety maharitra amin'ny asa tokoa zay, mety tsy kivy zay amin'ny fanenjehana, mety mihatsy zay amin'ny mety fiafina sy mety zavatra mitsanga rehetra zay atrehany mpanompon'Andriamanitra rehetra Jesosy a. Fa nefa ny ao ambadiky zany rehetra zany oka tsy adinonay fa mila miverina amin'ny fitiavana voalohany zay Jesosy a. Averena amin'ny fitiavana voalohany zay fa very tokoa nge zay raha lavitra anao, zay te hikasika ny azonay, zay te hinana anana anjara amin'ny azonay zay Jesosy a. Dia averenao ty anatiny le hafanana tamin'ny voalohany, le hafanana taty amiko tamin'ny 2007 Jesosy a. Za vao nahalalanao, alleluia. Za vao natao batisa tamin'ny taona 2008 Jesosy a. Averenao tanatiko zany, averenao tanatiko zany fanamasinao, fa miankina amin'ny fiainako mandrakizay kely izy, miankina amin'ny fiainako mandrakizay kely izy Jesosy a. Mangataka tsy amin'ity androany ity hoe nisanisa tonga eto izy androany, ndaotsika rehetra zay fa nasamy atsiaro a. Ovina anao vita batisa, ahoana ny fandresendahatra tamin'izany natao batisa zany, ahoana ny fatahoranao an'Andriamanitra tamin'ny anao vao nivavaka ravana malala, ahoana ny fanajana ho ny tenin'Andriamanitra tamin'ny anao vao nanomboka nivavaka ravana malala. Te hikasika ny azonay na venao sa tsy te hikasika, te hinana ny azonay na venao sa tsy hinana. Andriamanitra manome antsika an'izany azonay zany. Andao hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Misaotra Jesosy malala ô. Dera ny aja misaotra sy mivoninahitra efa nao hatramin'izay ka mandrakizay. Misaotra Jesosy eo, misaotra raha eo. Halleluia. Le hivavaka tsika amin'izao fotoana izao, hivavaka raha lavatsika amin'ny 9h dia aveo hivavaka raha lahantsika Jonathan amin'izao fotoana izao. Halleluia. Mbola misaotra anao zay Andriamanitra, makasitraka anao zay ny amin'izany teny mampeza nomenao anay izany Jesosy a. Misaotra anao indray Jesosy malalo nanome an'izany teny tany nampatsiahivinao anay indray androany Jesosy malalo, fa tena zava-dehibe tokoa ny fiverenanay amin'ny fitiavana voalohany Jesosy a. Faiza ho aiza tokoa moa zay Jesosy tao aoriana ny naftany batisa. Faiza ho aiza tokoa moa Jesosy ny fitiavana ianao sy ny firetana ianao tamin'ny fotoana izany Jesosy malalo. Ny mitaona lasa zay ny amanomboka Jesosy a. Tena hoe tsy zavatra natakaiko anao Jesosy, tena mirehatra tokoa Jesosy malalo tao anatin'izany fotoana izany. Indrana Jesosy dia mangataka aminao mba merina an'izany Jesosy a. Averenao amin'izany fitiavako anao zany a Jesosy malalo, izany fitiavana voalohany zany Jesosy a. Satria izany tena iakinany ho avy any amin'ny mandrakizay ako Jesosy malalo. Jesosy malalo, mbola tena misaotra anao ny amin'izany teny zany satria mbola fitiavanao aminay Jesosy, mbola nafanao, mbola nafanay, mbola nahenao nyizany teny zany androany Jesosy malalo. Misaotra Jesosy satria Tendrai zay vikisohevitra Jesosy mieritreritra hoe efa manovanao zay misotra zay fanaovana ny asanao Jesosy, tena hoe miezaka mitsorevaka zay efaka Jesosy, tena tsy ampy zany afahany mihinana ny asonaina Jesosy, tsy ampy zany afahany mahazo akse amin'ny asonaina Jehova, fa tokony mahatonga anay mahazo an'izany azonaina zany Jesosy dia ny fiverenanay aminao irery ihany, ny fiverenanay amin'ny fitiavana voalohany irery ihany ndretsay Jesosy malalo. Vonizay hiverina Jesosy, hanonitra zay tamin'izay rehetra nataonay Jesosy malalo. Androany zay tena hoe mangataka ny fanay masina mihitsy, tena amerina ilay fitiavana anao hatramin'ny voalohany Jesosy malalo. Jesosy ampitoery eo aminay ny fanaovan-jironao Jesosy, tena zany fanaovan-jironao zany tena
fototry ny fiainanay Jesosy malalo fototry ny fanomponay ianao Jesosy malalo angatanay Jesosy mba tsy hala eo aminao ary tsy asorinao aminay zany fanaovanjironay zany misaotra Jesosy malalo dia androany zay Jesosy tena anavao ny fanoloran-tenanay eto anatrehanao zay androany avaozinay Jesosy raiso indray zay Jesosy malalo fa vonina indray zay Jesosy tena hiverina aminao vonina izahay Jesosy malalo tena hoe hitoetra eo apototry ny seza fiandriananao indray manomboka zao misaotra Jehovah Andriamanitra hiterany laza voninahitra dia ho anao mandrakizay Jesosy Alleluia Amen Alleluia Jesosy malalo raha misaotra betsaka anao Jesosy ny amin'izany toriteny zany satria marina mihitsy zany Jesosy mbola fitiavanao Jesosy matoa mbola miverina zany toriteny zany Jesosy tsy tianao Jesosy hiala aminay fanaovanjirinay fa mbola tianao zay Jesosy voavotana tianao zay Jesosy andova ilay fiainana mandrakizay dia mbola mampatsiahy anay anao Jesosy androany miverina amin'ilay fitiavana voalohany anahoana marina Jesosy ny fitiavanay anao Jesosy tamin'ny vao vita batisy zany tena hoe sarotry foana Jesosy hivavaka sarotry foana dia andohako raha za manokana Jesosy dia tadidiko fa vao mba misy taona kely tamin'izany dia mba dia hivavaka foana ny ao anatiny dia hivavaka dia andohako dia nitenao fa ankehitriny Jesosy mety efa tsy dia ohatr'izany tsao fa mety variana Jesosy mety hoe mikely anany fa mety tsy ao anaty tsao ilay fitiavana voalohany Jesosy malala fa androany indray Jesosy tena miangary aminao Jesosy tena hoe tarito amin'ilay fitiavana voalohany indray Jesosy tena hoe angetaeta anao indray Jesosy malala tena hitady anao tena hoe amin'ny fo tena feno fitiavana Jesosy tena fany masina mangataka aminao amin'izao ankehitriny izao eto amin'ilay fitiavana voalohany satria tsy tianay Jesosy raha overiny fanaovanjirinay tahaka ny Saoly Jesosy tena hoe nifindra tao anatin'ny Davida izany fanaovanjirina izany dia tena simba ny fiainan'izany Saoly izany tamin'izany fotoana izany te hiaina zavatra ohatr'izany Jesosy te ho voavonjy ny fanahinay te ho any aminao zay Jesosy manala ka manomboka androany Jesosy tena hoe hiverina Jesosy hiverina amin'ny fitiavana voalohany raha tapitra Jesosy zao fandaharana zao dia hivavaka izay dia angetaeta indray zay dia anao mihoatra noho ny efa vitanay indray zay Jesosy manala zany mba angatany aminao dia mba henoa Jesosy izany mivavaka sandratra izany mba ho henoa Jesosy mba ho valinao tompo malala tsara indrindra misaotra Jesosy Alleluia Amen Halleluia misaotra indrindra anareo mianadahy tao anatin'izay vavaka manombe zay ndry misaotra indrindra dia ho raisitsika tsirairay avy daholo izany afatra androany zany dia za matoky sy mino fa amerina antsika rehetrarehetra amin'ny fitiavana voalohany afahantsika mikasika ny azonaina ity toriteny androany sy ity fotoam-bavaka ny rahantsika androany ty androany mbola rehefa nasan'ny tompontsika rehefa avy eo mbola hiezaka tsika anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo androany tsy ataontsika fahazarana zany fa inona ataontsika ho raisika tahaka antsika vao nandray fanasan'ny tompo voalohany indrindra rehefa avy eo Alleluia doantsika hiaraka amin'reto groupe zay maharesy reto raha ao ry zareo dia hiaraka amin'izy ireo ira ray farantsika maranantsika ny fotoana zay manome fotoana anao enga herinandro vaovao anaty fitiavana voalohany ndray tsika amin'ny herinandro vaovao Alleluia dia amin'ny latsinainy amin'ny 7 sasa manome fotoana anao anaty vavaka fiambenana dia na izay aty na nareo any zavatra ray no ataontsika fanampy anjaontsika hiverina amin'ny fitiavana voalohany fa te hikasika ny azonainy tsika te ho velona mandrakizay tsika mahereza daholo le Efesosy mahereza fa tian'Andriamanitra tsika ho tahitompanatsika reto ataontsika ty raha mahafinaritra avy aty miorena amin'ny fivavahana raha tsika anatin'reto groupe zay maharesy akiradio point radio1 akiradio point radio1 fa atsika meno nozapeo akiradio misy tolotenjaky ny adiny telo amiray amin'ny 7:70 ramaraina amiray amin'ny 7:70 alina raha iseho tare reto groupe zay maharesy reto zay maharesy tokoa Alleluia dia hiara hifaly sy andeha amintsika izy ireo anatin'ny ty rety meno finaritra daholo tahiny tompo dia mandrapeo misaotra anao nahatra hatramin'ny farany Amen. Oh,
Yes,